Ny soriba zany tena marina dia fihetsika fanehoana vorona ny hafaliany. Ka zay le fihetsika fanehoan'ny vorona lahy ny hafaliany zay no nalain'ny mpanjaka taty amin'ity faritra ty ihany koa ho fihetsika anehoany ny hafaliany. Ka rehefa miteny izy hoe isoribo rangahy na io soribo ny renony dia misy fihetsika ohatran'ny dy asehony anamarihana ny hafaliany sy ny haravony noho ny fahasoavana mirotsaka amin'ny tany sy ny fanjakana sy ny vahoaka ao aminy. Dia zay le fanehoana hafaliana zay no nandraisana an'le hoe soriba. Dia amboarina la izy de ohatrany hoe le soriba zany am'izao fotoana zao de ohatrany hoe fanehoany ny fiarahamonina hafaliana dia milagona, manao fety, mandihy, manao vakidrazana, mihira, maneho ny heriny sy ny tanjany ny tanora amin'ny alalan'ny tolona nentim-paharazana zay fanatanjahantena iaina ny tanora tato. Zay zany nakana an'ilay hoe soriba fa ny tena marina ny soriba dia fandihizana na fihetsika fanehoana vorona lahy ny hafaliany na izy ohatra hoe mandresy lahatra n'ilay vorona vavy dia maneho an'izay fihetsika soriba zay ny fiantsoana azy. Narana zany ny hetsika natao tamin'ity soriba dia ny faharoa ty dia afaka miteny angamba ny rehetra ary ny tena koa dia resy lahatra hoe tratra ny tanjony. Ny antony dia tsotra, ny tombo ny mpandray anjara ary maro ny seho zay navoaka teto. Ary indrindrindra ihany koa hita fa efa manomboka mavitrika dia mavitrika ny vahoaka amin'ity faritra ty maneho an'izay maizy azy zay. Ny tanora zay mpitolona dia nomena mari-pakasitrahana ary nomena ihany koa angady sy goro. Ny antony dia tsotra hita izany ary anifena ny fijery sy ny fisainan'izy ireo hoe ny hery sy ny tanjaka ary ny fahatanorana dia tsy tokony hoentina amina setrasetra fa tokony hoentina amin'ny famelomantena na famelomam-po ozy ny fiteny aty. Omena angady izy zany hoentiny miasa, omena goro izy hoentiny mamelo-tegna dia zay ny dikany ary zay no antony izarana andry zareo andreny fitaovana reny. Ny trano be indray zany zay nipoirandry zareo dia omena an'ireny vilany be reny sy ny fitaovana an-dakozia mba hipetrahany zay firaisan-kina sy fihavanana zay foana ao amin'le trano be ary anapirofona ihany koa zany ho hita ny fiarahamonina fa hoe matoa na tafavoaka zaza matanjaka ary tsara vatana, mahay mitolona, mahay miatrika zavatra sarotra dia nisy fahaizana mitaiza sy fanabeazana tsara zany tao amin'le trano be dia ankasitrahana ihany koa izy. Zay ny dikan'ireny hetsika sy tolotra rehetra ireny. Mbola izy ve ny soriba manaraka sa mazava ho azy satria tokony omeko ny vahoaka ty hoe raha mbola lanindry zareo ary ekendry zareo ny asolom-bavambahoaka amin'ity faritra ty dia hitohy hatrany ny soriba. Zao zany dia efa manana antoka fa hoe ao anatin'ny 5 taona manaraka zany dia mitohy ny soriba dia any ivelany zay 5 taona zay indray mbola hisedra fifidianana dia anjarany zareo ihany no hifidy amin'izay fotoana zay. Dia zeritreretina izy ny fihatsarany hatrany. Mazava be satria efa manomboka mihamatotra ary manomboka makatraiky efa-tsy kelikely ary manarina ny lesoka nisy teo aloha ny fikarakarana sy ny komity mpiara-miasa amiko amin'ny fanatanterahana lisika za matoky ary mino fa olanja miakatra ity hetsika ity fa tsy sanatry hoe iova na hiaratsy. Ary loka ho an'ny mpanao vakidrazana. Loka ho amin'ny mpanao vakidrazana indray dia fitaovana an-dakozia satria vehivavy ry zareo ary eo ihany koa zany ny lambahoany na ny salovana zay fitafy iombona ny isaka amin'ny ankapobeny ny aty anindran-tany. Zay zany nomena ry zareo. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika nagnome antsika ny andro ka nahavahantsika nanatanteraka n'ity hetsika ity. Faharoa dia misaotra betsaka antsika rehetra na ny mpandray anjara na ny mpikarakara fa tena zava-dehibe tokoa ny fiaraha-mientana agnatina hetsika ohatran'izao. Zao hetsika zao dia mametraka atsika agnatina fihavanana mafimafy kokoa, manarina ary mametraka amin'ny toerana ny firaisan-kina zay fantanagnatsika hatramin'izay.
dia magnatsara anazy nietsika ohatran'izao ary indrindra mamelombelona ny fanantenana sy ny fahavitreantsika hiatrika ny andavanandro indrindrindra fa hiatrika ny fiainana ka dia misaotra betsaka anareo tanora nandray anjara tamin'ny tolona tamin'ny dingana rehetra nanomboka tany amin'ny zana-tanàna niakatra tanàna niakatra fokotany niakatra commune ka tonga eto amin'ny distrikany Kongo magnano ny finale na championnat ho an'ny distrikany Kongo. Misaotra betsaka ihany koa ny mpanao vakodrazana rehetra satria maro ny avy lavitra izy le voambara teo hoe hatrany Salamona tonga taty naneho ny fahaiza-manao amin'ity fandrandranana zay hitatsika eto ty. Makasitraka anareo misaotra betsaka misaotra ihany koa amin'ny fandraisana anjara rehetra fa ity mba raha tiako amafisina ity etsika ty zany araky ny nambara raha mbola eto aho dia tohizana fehizay ka zay fanohizana anazy zay dia tokony hisy fagnatsarana fehizay zany ny raha amboarina. Hitako zany misy lesoka vitsivitsy tokony arenina nitra zao teo ny voninkazo nagnano savoka teo igny ny fagniriako zany amin'ny magnaraka dia mba magnano satrobory an-tagnala aby zany ny olo magnano an'le savoka fa tsy magnano raha hafa sady maneho zany tsika ny fomban-drazantsika no maneho tsika ny mampiavaka atsika ary mipandray anjara rehetra dia entanina amin'ny magnaraka mba hagnaraka an'izay volotany sy hagnaraka an'izay fomban-drazana zay.